Mpana entin'i Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona. Aoka iombavaka tikaravana. Andriamanitra ray zanaka faniamasinao midera sy mankalaza mivonahitra anao zay fa noho ny fitiavanao sy famindramponao dia venona trapa amin'izena tratra izao andro atsiarovanay ny akaranao ny amin'ny rahony lanitra ho any amin'ny tanakavanan'Andriamanitra ry Jesosy tomponay. Mankalaza anao sy mitsaokana tokoa zao noho izany dia faly sy ravo satria andro lehibe tokoa izany. Atsiarovanay fa tsy voatanany fasanainao, tsy voatanan'izao tontolo izao ary tsy voazo ny lalàna ny zavaboary fa Andriamanitra tompon'izao rehetra izao ary miazona izany rehetra izany. Indreto izay mitsaoka sy mivonahitra anao, mankalaza anao, ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, Andriamanitra rehetra, tsara ary mpanao ny tsara. Anankehitriny dia mangataka ilay fananao masina mahery mba hirotsaka teny anatinay, fanamasina mpanazava sy mpitaridalana ary mijery maso ny mpitiavanao. Misaoranao Jesosy satria mbola manana an'iretsika fotoana ahafahanay mandray ny teninao sy mihaino ny hafatrao amin'izao andro ny fampiakarana izao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy ilay velona masina manan-kely Nazareta, tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, nozona maniry sy mangataka izany vavaka izany. Aleluia. Amen. Mbola mpitombona amintsika mandrakariva ny rava ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy tompo ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Amin'ny hifaliana no afahana fampiarahaba amintsika amin'ity andro ny fampiakarana ity, fampiakarana ny Jesosy Kristy ho any amin'ny rahony lanitra, ho any an-tanakavan'Andriamanitra mandrakizay, ary dia miara mankalaza ny tompontsika noho izany. Ny tenin'Andriamanitra izay fotorantsika dia araka izay voasoratra ao amin'ny filazantsara araka ny Lioka toko 720, ny andininy 50 ka hatramin'ny andininy 720, ary ny asan'ny apôstôly toko 1, ny andininy 1, ny andininy 7 ka hatramin'ny andininy 210. Luc 24, 50-53, asa ny apôstôly 1, 9-11. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy nitondra azy hatrany Betania dia nanandratra ny tanany ka nitsodrano azy. Ary raha mbola nitsodrano azy izy dia nisaraka taminy ka nakarina ho any an-danitra. Ary izy ireo nitsaoka azy dia niverina ho any Jerosalema sady faly indrindra. Ary teo an-kianjan'ny tempoly isan'andro izy nankalaza an'Andriamanitra. Asan'ny apôstôly 2:9 ka hatramin'ny 2:10. Ary rehefa nilazany Jesosy dia nakarina izy raha mbola nijery izy ireo, ary nisy rahona nitondra azy ka tsy hitany masony intsony izy. Ary raha mbola nandinika ny lanitra izy ireo tamin'ny nandehanany Jesosy, indreo nisy roalahy teo anilany, ny akanjo fotsy, izay nanao hoe: ry lehilahy Galiliana, nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Iny Jesosy izay nampiakarina niala taminareo any an-danitra iny dia mbola ho avy tahaka nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Amen. Ray masonao manamasinana fahamarinana, fa ny teninao no fahamarinana. Amen. Anio no atsiarovantsika tokoa araka izany dia tsika kristianina ny nampiakarana an Jesosy tany an-danitra tamin'ny alalan'ny herin'Andriamanitra ray. Rehefa avy nitsangana tamin'ny tokoa ny tompo dia nosinton'Andriamanitra ray ho any an-danitra teo anivon'ny mpianatra, ary indro fa nahita tokoa ny mpianatra vitsy vavolombelona izany fampiakarana an'i Jesosy izany. Zao kosa ny fiverenan'i Jesosy eny amin'ny rahony lanitra dia ho hitan'ny olona rehetra. Izany no hevitra banjintsika dia ny hoe nakarina Jesosy santatry ny fampiakarana ny mpino. Nakarina Jesosy santatry ny fampiakarana ny mpino. 10 andro aorian'ny aladin'ny Paska no ankalazantsika
izany fampiakarana izany na ny ascension. Lioka araka izany amin'ny filazantsarany, ny filazantsarany soratany sy ny asan'ny apôstôly izay boky nosoratany Lioka ihany koa no tena milaza tsara ny amin'ny fampakarana any Jesosy Kristy. Ny marika 12 dia manambara fo ihany na izany aza mikasika izany. Azo antoka ara-tantara noho izany ny fampiakarana an' Jesosy, fa ny tena mahaliana antsika dia ny heviny ara-panahy. Voalohany niakatra Jesosy ho santatry ny fiakarantsika mpino kristianina ao amin'ny fiangonana. Nampiakarina Jesosy nanokatra ny lalana ahafahantsika hisitraka izany fampiakarana izany. Io fampiakarana mpino tokoa dia aoka ho tsaroantsika fa ilay fampakaram-badiny ny zanak'olona na ny zanak'ondry. Izany hoe fanambadinana mariazy eo amin'ny fiangonana sy Kristy Jesosy lohan'ny fiangonana. Mafaly tokoa ny mahafantatra fa nampakarana Jesosy fa mitondra inona ho antsika an'io 13 Mey 2024 moa zany. Tsarao fitiavana fa vao avy nankalaza ny Pasika toy isika ary hanome voninahitra an'Andriamanitra ny amin'ny Pentecoste na ny fandraisantsika ny fanahy masina afaka 10 andro. Io zany misokatra an'io ny fanatrehan'ny fanahy masina ny fiangonana. Izany hoe ny fanahy masina no manomana antsika ny amin'ny fampiakarana antsika sy ny fiverenan'i Jesosy Kristy eny amin'ny raha lanitra. Hilatsaka ny fanahy masina handray ny batisan'ny fanahy masina isika araka ny asan'ny apôstôly toko voalohany ny 13 izay mampatsiahy antsika tokoa izany fa niseho koa tamin'ny famantarana maro taoriany jaliny fa velona Jesosy ka niseho tamin'ny 40 andro izy ary lazany amin'ny fanjakan'Andriamanitra ary dia mampanantena fa hampidina ilay fanahy masina araka ny teny tokoa fa jaona nanao batisa tamin'ny rano fa ianareo kosa hatao batisa amin'ny fanahy masina rehefa afaka andro vitsivitsy. Manamarika toa zany ravana fa atotro ny tompo antsika eo amin'ny Pentecoste ny fanahy masina, ny batisa amin'ny fanahy masina ahatonga antsika handray hery ahafahantsika mitory ny filazantsara laintsangana tamin'ny maty sy niakatra ny an-danitra dia Jesosy avy any Nazareta izany. Manasa antsika ary Jesosy hankalaza izany andro Pentecoste izany amin'ny fomba manetriketrika. Io tokoa ny fety kristianina anankiray amin'ireo fety telo lehibe ara-baiboly dia miaraka amin'ny Pasika sy ny fetin'ny taberna kely zany. Ry havana niakatra Jesosy namarana ny asa fanompony tety ambony tany. Nandray ny asa vaovao dia ny mampisorona be mivavaka sy mifona ho antsika isan'andro eo an-tanakavan'Andriamanitra ray. Ary zany tokoa no hevitra ara-panahy lehibe faharoa izay raisintsika amin'ity andro ity. Anio tokoa dia manangana ny tanany mitsodrano antsika Jesosy, manome ny fitahiny sy mampanantena izany fanahy masina izany ho amintsika. Ny tenan'i Jesosy na ny vatany dia nandresy ny lalàny zavaboary ka niditra tao an-tranon'ny mpianatra, trano izay mihity tanteraka, tsy nivahana ny varavarana kanefa indro fa hita vatana sy atsapain-tanana teo anivony Jesosy nitsangako velona mijoro eo anivon'ny mpianatra. Manambara hoe fiadanana ho anareo. Milaza zany koa ny tompo Jesosy ankehitriny ry havana amintsika tsirairay avy fiadanana ho anareo. Niditra tamin'ny voninahiny tanteraka Jesosy nandray ny fahefana feno amin'ny famonjena ny olona rehetra. Ny olona izay vonona ny andao zao tontolo zao ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra mandrakizay. Vonona ary venao ry havana handray izany fanjakan'Andriamanitra izany.
vonina venao ny hampakariny Jesosy eny amin'ny rao lanitra isan'ny fiangonana ho vadiny mandrakizay. Raha vonina ianao ny tompo dia faly handray anao ny amin'izany ary maniry indrindra izy ny omananao fendry tanteraka ho anatin'izany. Ny fanamasin'Andriamanitra izay miasa ao anatintsika hampitombo ny teny ao anatintsika ka hampiroborobo izany hamokatra hahatonga antsika hifantoka tsara, tsy hijery ny lanitra fotsiny ka ho faly sy hiandrandra fa hanantena indrindra fa mbola hiverina Jesosy eny amin'ny rao lanitra handray antsika mandrakizay. Saingy izao kosa mila miambina isika ka ho isan'ireo kristianina izay manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra, mankatoa ny tenin'Andriamanitra, miasa miaraka amin'Andriamanitra hahatonga antsika handray tokoa ny herin'ny fanahy masina ary hanefa izay rehetra sitrapon'Andriamanitra ka ho raisin'ny tompo amin'ny fotoan'andro izay hiverenany ho voninahitra Andriamanitra irery andry. Mareza matanjah ny tompo amintsika amin'ny herin'ny fahirezany, izy ilay tsy miova omaly feno mandrakizay, amin'ny herin'ny fahirezany mitsinjo ny diantsika amin'ny alan'ny fanahy masina satria efa niakatra ao any an-danitra tokoa ny tompo manomana antsika mba hiakatra miaraka amin'ny mandrakizay. Ho azy ny voninahitra ho antsika ny fiadanany, hivavaka isika. Sotranao Jesosy satria niakatra ho any an-danitra ianao, eny nampakarin'Andriamanitra ray, nandao ny mpianatra, niala tamin'ny fiainana tety an-tany ary manomana koa ny mpianatra mba hiala amin'ity tany ity satria tany izay ho fongana, tany izay ho levona, tany izay tsy hisy intsony fa hiomana kosa ho amin'ny fiainan-danitra, hiomana ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra, atomboka dia ny ety ka ho raisina fendro tanteraka ary. Sotranao Jesosy satria tsarony tokoa fa raha niakatra ianao dia santatray izany. Eny santatry ny fampiakarana anay mpino kristianina rehetra. Omany ary ny fomampananay tompo Jesosy atsiaro zany. Eny ianao tokoa izay nampiakarina niala taminay ho any an-danitra dia mbola ho avy tokoa tahaka nahitanay ianao niakatra ho any an-danitra. Jesosy malalo, mino zany zay mananteny zany ary dia ampitombony finoanay amin'ny mpifaliana ahafany miaina izany fanantenana izany. Sotra anao Jesosy ny amin'ny fananao masina izay ataonao miasa teny anatinay mandrakariva, azonay mifaly eo aminao, matsiaro mandrakariva ny amin'ny fitiavanao sy ahafany mankatoa ny teninao amin'ny androm-piaina rehetra, ahatonga anay avory olona marobe ho amin'ny fanjakanao. Atolotra anao ny haja, ny dera, ny voninahitra, ry tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, anao ilay mipetraka ambony seza fiandrany zanak'ondry, anao hatramin'ny taloha ankehitriny aritra ho mandrakizay zany, fambarotra aminy kosa ny fiteny manambiampy dia mitahy antsika ny tompo ka miaro antsika, mampamirapiratra ny tavany amintsika ny tompo dia manome antsika ny heriny dia ny herin'ilay nitsangana tamin'ny maty ary nakarina ho any an-danitra. Ho amintsika ny fitahiana any ampitsoro mandrakizay mandehana toreo fa tsy miova Jesosy ary tiantsika amin'ny fitiavana mandrakizay izy ilay nitsangana tamin'ny maty, niakatra ho any an-danitra ary mbola hiverina amin'ny rao lanitra maneho ny voninahiny eo amin'ny fiainantsika mandrakariva. Misaotra Jesosy.